Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mpamonjy antsika, tompontsika, lohan'ny fiangonana ary tompon'izao fivoriana masina izao. Ny fanahy masin'Andriamanitra nitarika antsika tonga eto ary ny fanahy masin'Andriamanitra ihany ny momba antsika ahatonga ity fotoana ity ho safinonoka, ho feno ka hitafitafy fiderana koa ny vavantsika, ny fiainantsika, ny tokantranontsika ary ny vavantsika. Androany dia fotoana natokantsika hiarabana ireo zokiolona eto amin'ny fiangonana. Ary dia manomana amin'ny fomampanantsika koa sika hibanjana ny Kristy ilay zokintsika rehetra. Ka raha manokana fotoana ho an'izy ireo isika sady manome voninahitra azy no mangataka ny fitahimpana ho an'izy ireo mba ahazoantsika miara-mifaly, miara-miriri, miara-manompo eto anivon'ny fiangonany. Farany dia androany koa nataterantsika ny FPMA amin'ireo havatsika izay namoy zanaka, namoy reny. Dia miomanam-panahy amin'izany koa isika. Da ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ny salamo 5:50 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 7 no iarantsika mioby sy fampitomantsika ioby an'Andriamanitra. Avia, aoka isika ioby ho an'i Jehova. Aoka isika hanao fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka ankeo anatrehany amin'ny fiderana isika. Aoka hanao fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina, fa izy ny nanao azy, ary ny tanomaina dia noforonony ny tanany. Avia, ka aoka iondrika sy ankohaka isika. Aoka isika andohalika ao anatrehan'i Jehova mpanao antsika. Fa izy no Andriamantsika, ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika. Amen. Ira faraka amin'ny roapolo. Mandetra revazantany efatra fa ezeno mamindra fo ka mety manomenezo
avy tsy mijanona miderany mpamorona. Reolona navotana mamitsangana fangana ka miderany tompona izay nanavotrana fa eny voninahiny manerana mitaniny tendreo ny valiana ka mivendesa irava revo vonjiotera ny ray mpamorona ana. Mbola hiara-mivavaka isika, mankalaza manandratra ny anaranao, midera ny anaranao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, mpamorona izao tontolo izao, mpamorona ny zavatra rehetra izay riariavanay, izay raisinay sy ivelomana eo anivony, izay isitrahanay ny fisiny sy ny fanomezanao azy. Dia rainay ankalazainay ianao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, izay mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka manangana anay ho zanaka malala ary manokatra ny varavaran'ny lanitra mba ho fonenanay mandrakizay. Dia rainay ianao ray zanaka ary fanahy masina, ny amin'ny fitondranao sy ny fitantananao ny fiainanay ka hanehoanao ny fahatsaranao rehetra amindranao fo ary hitondranao anay amin'ny fahasoavana ka handraisanay fitahimpanahy isanandro ary atrehanay eto zany amin'ny fanokananay ny fotoana iarabana sy irarintso ho an'ireo zokinay ray aman-dreninay eto amin'ny fiangonana. Tompo, raiso ny dera ny saotra ny laza ny fiandrianana ny fankalazana ny voninahitra, fa mendrika izany ianao lay taloha indrindra sy ho mandrakizay. Ary zay kosa diaoka ho feno ny fahazavana avy eny ambony ary andray ny fanomezan-tsoa avy aminao lay tompon'ny zavatra rehetra. Dia rainay ianao no ny fanatrehanao ity fotoana ity amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka isika. Ry havana, manatrika antsika eto ny tompo ary mamangy izao toerana izao sy mamangy ny fontsika tsirairay avy. Aoka angina ao anatrehany isika, andiny tena ijery ny tsy tanteraka rehetra ao anatintsika ao ary anokatra ny fontsika mba ho dioviny. Mialoha ny vavaka fifonana dia ataontsika nira fa 8 andininy voalohany.
masina indrindra, Andriamanitra ny fahamarinana, Andriamanitra lehibe, tsy takatry ny saina amin'ny fahalehibiazany, Andriamanitra tompony zao rehetra zao, Andriamanitra mandrakizay. Nefa Andriamanitra tsy mba ny olon'olona, fa Andriamanitra antra, honena, ary tia anay olombelona, ka dia niny iondrika, hijery anay, mba hamonjy anay. Misaotra anao zay noho ny fitiavanao lehibe, ary misaotra anao zay noho ny amin'ny Jesosy Kristy, izay fanehoanao zany fitiavana lehibe zany. Tompo, dia rainay ianao noho ny fahatsaranao rehetra. Ary ankehitriny, misaotra fa afaka manatona anao, raha ny helokay, raha ny fahotanay, raha ny tsy fahamendreanay, raha ny fahalotonay, dia tsy mendrika anatona anao akory zay, ary tsy mendrika anantena na inona avy aminao. Kanefa tsy sitrakao ny haverezanay, ary tsy sitrakao ny hijery anay maharitra ao anatin'ny fahorianay sy ao anatin'ny fahantrahanay, ka dia miantso anay ianao anatona anao mba hifona sy hibebaka. Iekenay sy hifonanay ao anatrehanao, Tompo, ny tsy fahaizanay nanajanao. Ekenay sy hifonanay ao anatrehanao, Tompo, ny tsy fahaizanay mititahaka ny tiavanao anay. Ekenay sy hifonanay ao anatrehanao, ny tsy nanatanterahana ny sitraponao, fa nanaovana ny sitraponay ho sampy azo, ka ny tanterahanay sy narahanay araka ny mahanofo sy mahaolombelona. Hifonanay ao anatrehanao zay rehetra nataonay, nampalahelo ny namanay, nampalahelo anao Andriamanitra, ary hifonanay sy angatanay famelana aminao. Ny asa fampisarahana rehetra sy fampitsitokotokona, ary ny adila, ny fiafonafonana, ny lolopo, ary ny fanaratsiana izay mety nasehonay sy nieritreretinay tao anaty. Misaotra anao zay fa Andriamanitra meny vavaka ianao, ko indreto zay mampiombona ny feonay, mangataka ny famindrampo aminao lay Andriamanitra be fiantra, miaraka ny fiangonana. Ry rainay be famindrampo, mitalao aminao zay, mamelany lokay. Diovy zay ho afampahotana, sasao zay mba ho afakeloka, ary avozo ny fanahinay mba ho veloko anompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatahana aminao. Amen. Ry havana malala, ny Andriamantsika tsy olombelona ka andanga, izay manatona izy tsy mba ho lavika io mihitsy, mitsinjo sy mijery ny torotoro fo sy mangorakoraka Andriamanitra, ary manaiky amela ny helontsika, mihoatrana izay mendrika ao antsika, sy azontsika antenaina aza noho ny fahasoavana amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ko raisoary, eo mpitsanganana ny teny fampanantenana omen'ny Tompo, ny amin'ny namelany ny helokao. Iara-mitsangana isika.
Zao ny lazainy Jehovah Tompo aminao, izay nitaraina taminy. Tamin'ny taona fakasitrahana no nianoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Miobiry lanitra ary mifaliry tany, ka velomin'ny oby ry tendrombohitra. Fa Jehovah efa nampionona ny olony sy mamindra fo amin'ny olony mahantra. Fa efa tonga ny zanak'olona, hitady sy hamonjy ny very. Ko noho izany teny fampanantenana izany dia ambara, fa voavela ny elokao noho ny anaran'i Kristy masina. Misaora azy. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Ho ny tenin'Andriamanitra, tsy tahaka ny afo vanteniko io Jehovah, ary tsy tahaka ny kanota manorotoro ny vatolampy va izany. Aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo, ka ifampiantra sy ifamela eloka, tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ko satria efa navelan'Andriamanitra ny fahotanao rehetra, meteza koa amela ny fahotana izay rehetra nandratranao, nanananao alahelo na miady aminao. Ataontsika ny hira 200 ny 1 sy 2 ary 7. 200. Petraka isika.
Zao dia manomana ny foamam-panantsika isika andre sy amaky ny teny voarakitra amin'ny soratra masina. Mangataka ny fanahy masinantsika itary-dalana antsika ao amin'izany ataontsika ny hira 570 ny andininy voalohany sy fahatelo, ary ao anatin'izany dia akatra ity ireo tompon'anjara amin'ny vavaka sy ny famakiana ny teny. Mbola iombom-bavaka tsika. Ry Tompo Andriamanitra rany aizany an-danitra, reto fiangonanao mbola faly midery mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao avo indrindra, na eny amin'ny fahitalavitra sy aman-jery na eto amin'ity fitoerana ity, dia mbola afaka niteranao zay amin'ity andro anio izao. Izay nantsoinao anay tsiraray na mivoaka any amin'ny tokantrano na eny amin'ny tokantrano avy, satria andro lahady, andro fiantsoana ny tsiraray izao, andro iomananay koa ny amin'ny fiainanay isan'andro san'andro, izay iandrasanay ny fahasoavanao amin'ny fanatonanay anao amin'ny lafiny rehetra. Misotranao zay ny amin'ity andro ity, sa mbola afaka midera mankalaza anao amin'ny hira sy ny vavaka rehetra, ary mbola afaka handray ny teninao ankehitriny. Ny teninao zay efa atao aminao hatr'izay, ary tsy miovy zany fa ho mandrakizay. Ny teninao zay feno fahefana sy hery, ny rahanao ary nahatateraka ny fiainana rehetrarehetra izay nisy, ary tsisy ara ratsy tamin'ny teninao. Ny teninao le mahatalanjona, le feno fiainana be da be, le teninao le fahasalamana zay mahazo azy, ary ny teninao koa le fahazavany lalanay sy ny faneliny tongotray mitondra fahendreny, ahafahanay mandeha amin'ny lalana zay tondronao isan'andro. Ko ankehitriny Tompo, ny teny zay noentin'ny mpanomponao sy velarinay eto, rehefa nandray famelan-kelo kafeno zay dia afaka ny fonay mandray izany feno, koa aoka ny fanahinao masina, ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fampaherezana rehetra, anokatra ny fonay, ary ny teninao taka sabatra roa lela navatsavo anatinay, ka mba ho talanjony zay ary handray feno izany teny zany. Ka mitenena aminay Tompo, mba voninay amin'izay mpanomponao. Amen. Raisitsika dia hoentina amin'ny fanekena taloha, boky 5 no soratan'ny Mosesy, ka raisitsika ny 5 anatin'izany dia soratra ao anatin'ny Deutéronomia raisina ohatra manomboka amin'ny toko 17, antomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 20. Deutéronomia toko 17, antomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 20. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Faminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao, tahaka ahy no hatsanganan'i Jehovah Andriamanitrao ho anao.
izy no hainonareo arak'izay rehetra nangatahinao tamin'i Jehovah Andriamanitra ao tao amin'ny Horeba tamin'ny andro nivoroina hoe aoka tsy hain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra intsony aho ary aoka tsy ahitan'izany afo lehibe izany intsony aho fandrao maty. Dia hoy Jehovah tamiko, tsara ny teny izay nolazainy. Mpaminany no atsangako ho azy amin'ny rahalahy tahaka anao ka ataoko ao am-bavany ny teniko ary ho lazainy aminy izay rehetra andidiako azy. Ary izay rehetra tsy mihaino ny teniko izay ho lazainy amin'iny anarako dia izao no hitsara azy. Fa ny mpaminany izay say ilaza amin'ny anarako nefa tsy nasaiko nolazainy na dia miteny amin'ny anaran'ny Andriamanikafa dia atao maty. Dia mbola ho tohizantsika ny famakiana ny teny ao amin'ny Korintianina voalohany, toko 17, atomboka amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 5:30. Korintianina voalohany, toko 17, atomboka amin'ny 2:20 hatramin'ny 5:30. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tiako tsy ho maro ahiny ianareo, izay tsy manambady dia miainy an'ny Tompo mba hahafalin'ny Tompo. Fa izay manambady kosa miainy amin'izao fiainana izao mba hahafalin'ny vavy. Ary tsy mitovy koa ny vehivavy manambady sy ny virjine. Ny vehivavy tsy manambady mitandrina ny an'ny Tompo mba ho samy masina avokoa ny tenany sy ny fanahiny. Fa izay manambady kosa dia mitandrina ny an'izao fiainana izao mba hahafalin'ny lahy. Ary miteny izany aho mba hahasoa anareo, fa tsy haningotra anareo amin'ny tady vavarana, fa mba hanaovanareo izay mendrika sy hitoeranareo tsara amin'ny Tompo ka tsy hivezivezen'ny sainareo. Marana ny famakiana amin'ny filazantsara tsika, aoka hitsangana ny fiangonana. Filazantsara Marka, toko voalohany, manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Marka, toko voalohany, 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Ny nampianaran'i Jesosy tao Kapernaomy sy ny nahasitrana ny demoniaka anankiray. Ary nakany Kapernaomy izy ireo, ary nohony tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka amin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria mampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy, fa tsy mba tahaka ny mpanorandalàna. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagoga izay azon'ny fanahy maloto ary niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe, moa fa ninona akory izay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe, mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny fanahy maloto na mifamitsintsona ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nifanontany hoe, manao ahoana re izao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao, fa ny fanahy maloto aza dia didiny ka dia manaiky azy. Ary ny lazany dia niely niaraka n'izay teny teny amin'ny tontolo tamin'ny tany rehetra eran'ny Galilia. Amen.
Zao dia rahantsika manonona ny fanekam-ponoana nisy anina. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy to, mpalaony nalitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary mino an Jesosy Kristy tompo iray, zanan'lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray talohany zao rehetra zao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy ny narina izao rehetra zao. Nohony amintsika olombelona, sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo, avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona tao amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, nijaly izy, ary maty ka nalevona. Dia nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka ny voasoratra izy, niaraka hatrao any an-danitra izy, ary nipetraka ao an-tanan-kavanany ray. Avy any eviny indray amin'ny voninahitra, itsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaoana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, izy niteny tamin'ny vavany mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganan'ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Feno fahefana sy hery ary fahendrena ny tenin'ny Kristy. Zany indray ny lohahevitra sotonitsika avy amin'ireo vakiteny telo, izay napetraky ny perikopa ho antsika amin'ity alahady farany amin'ny volana janoary ity. Matetika dia tsy azon'ny olona tsara ny atao hoe miaino ny tenin'Andriamanitra. Zao dia orenesitsika ny tenin'Andriamanitra. Inona no hevitra zany? Ny hevitra zany dia tsy hoe miaino tahaka ny miaino feon'ny olona. Ohatra miteny amintsika ny filoham-pirenena Emmanuel Macron, misy ny miaino, misy ny tsy miaino. Miteny amintsika ny Prime Ministre Jean Castex, misy ny manaraka, misy ny tsy manaraka. Fa ny dikany hoe miaino ny tenin'Andriamanitra, dia miaino an'Andriamanitra miteny aminy. Tsy teny nampitainy zany na onoono, fa manambara fa Andriamanitra dia manatrika ary miteny mivantana amin'izay miaino. Andriamanitra izay te hiteny amin'ny olona dia naniraka ny zanany. Ary zany zanany zany ilay antsoina hoe teny tonga nofo. Teny tonga nofo. Hatrany amin'ny testamenta taloha, rehefa mampandefa ny teniny amin'ny alalan'ny mpaminany Andriamanitra, dia maneho fa manana plan izy. Planina izay tsy maintsy tanteraka, na manahoana na manahoana. Hoy ny Isaia 5:5-12, ny teny aloky ny vavako dia tsy hiverina amiko foana, raha tsy mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Hitantsika rehefa aveo, tsy maintsy ho tanteraka ny teny izay naloky ny vavan'Andriamanitra. Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo izay tonga tetỳ amintsika, nampianatra fa nanatanteraka koa ny planina n'Andriamanitra. Ka ny teniny dia sady misy fahefana, ny feno hery ary teny-pahendrena.
teny misy fahefana. Voalazako teo fa ny tenin'ny tompo dia tsy toy ny tenin'ny olona iray izay azo enona na tsia, azo raisina na tsia, arak'izay safidin'ny olombelona. Teny manana fahefana mandidy ny tenin'ny Kristy. Ka na dia ny devoly aza, izay fahefana koa ery. Izay azo lazaina fa ny olona amin'izao tsy mahatohitra azy. Zany na tonga ny Jesosy Kristy, tonga. Ka niady sy nanohitra ary nandresy azy teo amin'ny hazo fijaliana. Na ny devoly azy, dia nanaiky sy nakatoa ny baikon'ny tompo. Manginy ianao ka mivoa aminy. Zany no hitantsika teo amin'ny tantara teo. Teny pahefana, teny mandidy, teny izay mila ankatoavana. Fa ny tenin'ny tompo koa dia teny mitsara. Ny teny malagasy hoe mitsara dia avy amin'ny hoe tsara. Ka ny voalohany amin'ny mitsara tsy ny manome didi-pitsarana akory, fa ny voalohany amin'ny tsara dia ny manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ny mitsara dia manome anjara ho an'ny tsara ary manome anjara tandrify koa ho an'ny ratsy. Zany ny atao hoe mitsara. Ka ny tenin'ny tompo dia mitsara, manome fahasambarana ho an'ny marina izy, ary fanamelohana kosa ho an'ny tsy marina. Hoy izy eo amin'ny Jaona 2:7 sy 7:7. Ary raha misy mandreny teny ka tsy mitandrina, za tsy mitsara azy. Fa tsy tonga hitsara zao tontolo izao aho, fa hamonjy zao tontolo izao. Fa izay mandahy ka tsy mandray ny teniko, manana izay mitsara azy izy. Ny teny izay no lazaiko, zany no hitsara azy amin'ny andro farany. Ny tenin'ny tompo dia mitsara. Hanika dia voalaza fa ny teniny sy ny fampianarany dia misy fahefana. Fahefana manamarina sy fahefana manameloka. Zany fahefana zany izay tao amin'ny Kristy dia omeny koa an'izay mitory ny teniny. Zany hoe mitory ny finoana, mitory ny filazantsara. Isika rehetra zany. Ny kristianina zany, araka ny baikony, ao amin'ny filazantsarany Marka 5:15 hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo, mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Koa isika izay nirahiny ho mpaminany, mpanambarany teniny, anambarany sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenitsika, amin'ny alalan'ny toetratsika, amin'ny alalan'ny asatsika, isika dia omen'Andriamanitra koa fahefana. Asian'Andriamanitra fahefana ao amin'ny fitoriana izay ataontsika. Ka izany fahefana zany no miantoka fa tsy isika. Indraindray tsika mieritreritra hoe za zao ve, isika zao ve. Ny tena mampieritreritra indrindra izay ny raha n'Andriamanitra efa voalazako ombienombeny teto, dia nilaza daholo hoe za tsy mahavita, za zao ve, lozako Isaia fa za olona malotomolotra, za mbola zazakely ty ve ozy Jeremia, ozy izy Mosesy hoe irao zay irahanao fa za zay tsy mahay miteny ty ve no irahanao mankany, hoy ny tompo izany nanao ny vava. Tsy miankina amintsika, fa miankina amin'ilay naniraka, satria mananome fahefana ao amin'izay rehetra mitondra ny teniny izy. Tsy mitory teny timpipitra ihany mitondra ny tenin'Andriamanitra. Hoy zao isika rehetra amin'ny asatsika, amin'ny toetratsika, amin'ny tenitsika, amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Ka asian'Andriamanitra fahefana. Dia hoy izy tamin'ny mpianatra hoe izay mandray anareo dia mandray ahy koa, rehefa naniraka ny mpianatra hitory ny filazantsara izy. Zany hoe lazaina amin'ny fomba hafa, izay miaino anareo dia miaino ahy koa. Dia hoy ny Deutéronomie 5:20 ny vakiana tamintsika teo. Mpaminany no atsangako azy amin'ny rahalany, tahaka anao, ka ataoko
tokoa ao ambavany ny teniko ary lazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Ary izay rehetra tsy miheno ny teniko izay ho lazaiko amin'ny anarako, zaho no tsara azy. Ka tsy tokony homenatra na anahihany amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra izay tenenintsika sy asehontsika nazaraintsika isika. Tsy menatra. Tsy miankina amiko sy aminao zany. Zaho izay malemy ty ve, isika izay maloto zao ve, isika izay tsy mendrika zao ve, natsangany nantsoiny. Ary omeny zany rehefa matoky azy. Omeny zany rehefa manaiky rahany. Omeny zany satria efa nidioviny tamin'ny ranony zanany. Teny misy fahefana ny tenin'ny Kristy, aza matahotra. Mitenena ihany. Aza matahotra, mitenena ihany. Indro zaho momba nareo mandrakariva hoy ny Tompo. Faharoa, teny feno hery ny tenin'ny Kristy, ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny mpanoatra ny epistily ho an'ny Hebreo, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia nisy ny zavaboary. Ny teny Kristy nandidy dia ny foritra, nanoa, nanaiky, ny devoly. Ary hoy ny anjely tamin'ny Maria, rehefa nisalasala Maria ny amin'ny fahatanterahany zava-mahagaga izay nambara taminy hoe izy Maria virjine tsy mbola niray tamina lela nefa bevoka ary hiteraka zazalahy. Ary ny zanany ray aza ka zanaky ny avo indrindra. Zava-mahagaga zany, tsy takatry ny sainy zany, sarotra ekeny zany. Dia hoy ilay anjely tamin'ny Maria, araka ny lioko toko voalohany. Tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra izay naloko ny vavan'Andriamanitra, tsy misy tsy tanteraka. Misy hery ao amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Velona sy mahery zany tenin'Andriamanitra zany. Ary Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo dia nambara eto amin'ny tantara fa nampianatra tamin'ny kery sy tamin'ny fahefana. Ny tenin'ny Kristy, teny feno hery sy feno fahefana. Ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy ho tanteraka. Ary zany ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny mino. Indraindray isika manontany hoe ahoana moa ny hatanteraka an'izany teny zany, fa tanteraka taiza zany teny zany. Ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra dia izao, tanteraka amin'izay rehetra mino azy ny tenin'Andriamanitra. Tongava aminao araka izay inonao, hoy ny Tompo. Ary ho an'izay misalasala tsy mino, sy ho an'izay tsy mety mino mihitsy, tsy ho tanteraka amin'ny teny tsara izay omen'Andriamanitra. Saingy tenim-pahefana ny tenin'Andriamanitra, tsy maintsy tsara azy ihany ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny taratasy ny Jakoba, aoko ho mpakatoy ny teny ianareo, fa aza-piainy fotsiny ihany, ka mamitaka ny tenanareo. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana, ny tenin'Andriamanitra zany, ka maharitra amin'izany. Raha tsy mihaino manadino fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany zany olona izany. Sambatra ny olona izay mihaino sy mankatoy ny tenin'Andriamanitra. Ary ambaran'ny Tompo fa izay mihaino ka mankatoy ny teniny dia oharina amin'ny lehilahy endry izay olona mahajoro tsara, manana fiainana mitombona ka tsy mironana amin'itsy, tsy voazeran'izao na itsy, ary indrindra tsy mamoy fo manoloana ny zavatra izay miseho mandalo, fa manana ilay maharitra mandrakizay mitoetra ao anaty. Fa nyresahako tetina amin'ilay ankizivavy 17 taona izay nanoratra tamin'ny Emmanuel Macron, 17 taona, tsisy inona tsony ny fiainako izy, potika no aviko, inona tsony namiko. No izao valanaretiny izao sy ny confinement, ny tsy fahafahana intsony makany am-pianarana sy ny sisa. Levona, potika, tsy misy. Fambaran'ny tenin'Andriamanitra kosa
fa zay miankina amin'ny teniny ary matoky azy, tsy voaozongozony zany, mahajoro tsara. Ka na dia avy aza ny tafio-drivotra tsy mianjera izy. Fa zay tsy makato kosa dia oarina amin'ny trano zay naorina teo ambonin'ny fasika, rehefa tonga ny rivo-doza, rehefa tonga ny rivotra, dia mianjera ary loza ny fianjerany. Tatsika ao anatin'izany ireo fanoriran-javatra roa izay asehon'i Jesosy eto. Ny anankiray mahajoro tsara, mahita fiadanana, mahita no avy amin'ny fanantenana ary mizotra tsy misy manakatsakana. Ary ny anankiray kosa mianjera mirodana ary loza ny fianjerany. Ry havana, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, manova ny fiainana ny tenin'Andriamanitra, mampiorina ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Tsy avy amintsika izany, fa avy amin'ny hery ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao amintsika. Teny enona tsara, teny tandremana, teny ankatoavina. Ny epistily ho an'i Jakoba dia milaza ny vokatry ny teny izay ankatoavina, sambatra amin'ny asan'izany olona izany, sambatra. Fahasambarana ny vokatry ny tenin'Andriamanitra, ary tsisy matohitra n'izany, tsisy afaka manala n'izany, satria velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Farany, teny feno fahendrena ny tenin'Andriamanitra. Teny feno fahendrena ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny Tompo ao amin'ny Isaia 5:5, ka ny andiny ny 9, fa ny fihevitra tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako. Manamarina izany ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto. Voalaza ao amin'ny 2. Aiza ny endro i Paoly? Aiza ny olona manan-tsaina? Aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Aiza? Tsy efa nampidin'Andriamanitra ho fahadalana va ny fahendren'izao tontolo izao? Mampieritreritra. Amin'izao andro ny Covid izao dia tena mitady olona mahiran-tsaina sy endry, mba afaka manore ity ny lalana ary ity ny tena izy. Iza no nahita an'izany? Aiza le manam-pahaizana eran'izao tontolo izao? Moa tsy mifanditra izy. Ka ny tenin'ny ekspert anankiray ato toerin'ny ekspert ato. Samy ekspert daholo izy. Aiza ny fahefan'ny mpitondra, izay tsy hoe mitondra fotsiny, fa manome sy mitondra fiadanana sy fandriam-pahalemana ho an'ny vahoaka. Aiza? Aiza? Aiza ny lalana? Tena ahafahana marina manondro fa amin'izao ora izao, amin'izao andro izao, amin'izao vaninandro voatondro izao, ho resy ity valana retiny ity. Voafaka tamin'ny première vague, tonga ny deuxième vague. Voafaka tamin'ny variante, ataontsika hoe normal, tonga indray ny variante manaraka. Inona? Aiza? Aiza ny endro ny Tompo? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendren'ny olona, tsy nahatonga ny olona ahalala ny fahendren'Andriamanitra. Ka dia ny fahadalan'ny fitorinteny ny fitrak'Andriamanitra amonjenany mino noho ny fahendren'Andriamanitra. Izay no ambara ao amin'ny Korintianina 1 io. Dia ambarana ao amin'ny 2:4, Kristy no herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fahendren'Andriamanitra Kristy. Ary ao amin'ny Kristy, ny lojikan'ny olombelona midaraboka. Ao amin'ny Kristy, ny fahendren'ny olombelona miariary ny fetrany. Lazaina ny fomba hafa, miariary ny fahadalany. Fa ny fahadalan'Andriamanitra kosa, endry noho ny olona hoy Paoly, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Feno fahendrena ny tenin'ny Kristy. Izy ilay mazava tonga amin'izao tontolo izao.
Izy no nisy mpiainana ho ihany ny filazantsarany Jaona ka ny fiainana ny fanazavana ny olona. Tao no mazava zay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Maso manahoana, solomaso inona? Ary jiro inona ny tarafanao no avinao, ny rampitso, ny rafakapitso, anananao fanantenana. Voazarazara ny olona amin'izao fotoana izao. Ao no manaiky ny mesure sanitaire ny raisiny, ao no milaza hoe tsy efficace zany. Ao ireo izay manaiky ny vaksiny, ary ao ilay manao zatsy anao an'izany. Ao anatin'izany rehetra zany. Asain'Andriamanitra mibanjina ny Kristy tompon'ny finoana sy mpanefa azy isika. Izy ilay mazava, manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Ny fahendren'Andriamanitra dia fahendrena mampiorina amin'ny fiainana. Zany hoe fahendrena mitondra anao hanana fanantenana na dia eo amin'ny fotoana sarotra aza. Zany ilay fanantenan'Andriamanitra. Zay mandeha amin'ny maizina ozy no anehoako fahazavana lehibe. Ary amaky lalana any an-tany efitra aho, sy renirano any amin'ny tany karakaina. Zany ilay zava-mahagaga ataon'Andriamanitra, le merveille de Dieu. Ny fahendren'Andriamanitra dia tsy azo oharina amin'ny fahendren'izao tontolo izao, ary ao amin'ny Kristy ny miorina zany. Ary zany fahendreny zany tanteraka tamin'ny zavatra tokana. Fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika ao amin'ny zanany zany. Teny fahendrena, feno fahendrena ny tenin'ny Kristy, satria teny mitondra fiadanana, teny mitondra mampiorina amin'ny fanantenana, teny manorina amin'ny fiainana dia fiainana mandrakizay. Ry havana, misaotra an'Andriamanitra isika. Fa tsy navelany andalo amin'izao vanim-potoana sarotra sy manahirana izao, raha tsy efa nomaniny ny vaksiny. Nomaniny ny vaksiny. Tsy vaksiny ny Covid ny resako anao, fa ny vaksiny ny famoiza-po. Ny vaksiny ny fahadalana. Inona moa ny atao hoe adala? Ny mpandinika iray dia nilazany amin'ny fahadalana. Ny olona adala ozy dia ny olona mikikitra manao le efa nataony teo aloha nefa tsy nahitana vokatra. Zay ny atao hoe adala. Mikikitra ihany manao an'le teo nefa efa tsy nahitana vokatra. Amin'ny fomba hafa, amin'ny anazavan'ilay fizisianina azy dia hoe ny olona izay manantena vokatra hafa nefa le nataony teo aloha ihany no averiny. Fa ilay manana ny fahendren'i Kristy dia le mandeha amin'ny fiainam-baovao. Raha misy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Ary inona ny miantoka ny fiainam-baovao amintsika? Ny fahazavan'ny teniny. Fa ny tenin'Andriamanitra loharano-pahendrena. Ry havana malala, hoy ny Tompo hoe ny fihevitra tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo tsy mba lalako. Ny lalana natorin'Andriamanitra antsika dia ny lalan'ny fahazavan'ny teny. Ary zany teniny zany efa nomeny toky, tsy hiverina amin'ny foana raha tsy natateraka izay nandrana azy. Ambinina amin'ny alehany, ka nome asy ianao fahefana, zany hoe fahatanterahana. Fahaiza manefa, manome anao hery, izay azahoana manohitra ny sarotra rehetra, ary manome anao fahendrena, izay izoranao amin'ny lalan'ny fiainana ao anaty fanantenana velona, tsy azo zongozonina, tsy azo kosehina na amin'inona na amin'inona. Raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ampiorina nareo amin'ilay teny velona, ilay teny tonga nonona tamintsika, Immanuela, ka hitarika anareo sy hanome anareo fiainana be dia be, ary indrindra anokatra anareo ny varavaran'ny fiainana mandrakizay. Matoky ilay ny antso anareo, izy hatanteraka izany ho an'izay matoky azy. Amen. Petraka isika.
au-dessus de ton nom, dont la puissance apporte guérison. Je connais ce nom, de joie il m'a fait don si je le chante, tel en est la raison. le chante, yeah. Si je le chante, si je le chante. Sois guéri dans le nom de Jésus.
Jésus, consolé par le nom de Jésus, soulagé par le nom de Jésus. Si tu le crois, libéré tu seras. Hoy ny tenin'Andriamanitra fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Zao dia tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharaha sy ny asa ny fiangonana, izay anentanana antsika sy anasana antsika isika izao. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Vaovao nasionaly, fitoambavaka sy fiofanana SAP KNPL. Mitohy hatrany ny fitoambavaka isan'andro amin'ny 4:00 sy amin'ny 7:00 ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy, afa-tsy ny alarobia alina, izay anasanantsika rehetra amin'ny alalan'ny radio vatsy na anjomara FPMA. Isaky ny alarobia amin'ny 7:00 alina dia manatsantsika rehetra koa anaraka ny fiofanana SAP KNPL izay azontsika arahana amin'ny phone call toy ny mahazatra araka ny numéro sy code misoratra. Vaovao faritana, lasy AMF, SVK, SLK. Ny hotanterahana ny 13 sy ny 14 febroary 2020 ny lasy fatsanina AMF, SVK, SLK. Ny loha hevitra amin'izany dia kristianina nateraka ho amin'ny fiavaojana. Indro eto ambany ny fandarana amin'izany. Ny asabotsy 13 febroary amin'ny 10 maraina, fitaoam-pivavahana fanokafana ny lasy mivantana amin'ny YouTube. Amin'ny 12 sasany, fampidirana fohy momba ny loha hevitry ny lasy amin'ny alalan'ny Zoom. Ny mpampiofana dia ny mpitandrina mpandrindra ny faritany Charles Rakotondramanana. Loha hevitra, kristianina nateraka ho amin'ny fiavaojana. Amin'ny 2 ora tolakandro dia fiofanana SVK, mampiofana ny mpitandrina Jules Rakotondramanana sy ny mpitandrina Josiane Ravelotson. Vehivavy tsiketraka fa miavao isan'andro. Amin'ny 4 ora tolakandro kosa dia isy fiofanana ho an'ny SLK. Mpampiofana dia ny mpitandrina Élysée Andriamiandra, ny lehilahy matahotra an'i Jehova. Amin'ny 9 ora hariva, fiofanana AMF, mampiofana ny mpitandrina Charles Rakotondramanana, ka ny loha hevitra amin'izany dia mandray mahay maim-poana sy mahay mizara ampitiavana. Ny Alahady 14 febroary
amin'ny folo maraina dia izy fitaom-pivavahana famaranana ny lasy mivantana amin'ny YouTube. Misy toriteny ankira izay ataon'ny sampana antongo-pira iraisana fatsanina, misy fandraisana ny fanasan'ny tombo koa. Ireo fiofana rehetra ireo dia atao zoom daholo ho alefa amintsika mandalana iny ihany ny roy mikasika an'izany. Entsika mambavaka izany fotoana izany. Vaovao tafo, famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana Rakotiny Irina Josephine izay namono zanany sy ny fianakaviana Farah Rangers izay namono reniny dia ho tanterahana androany. STK, remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 20. La STK a le plaisir de vous retrouver à son vendredi des jeunes, le vendredi 5 février à 19h30, avec pour titre « Imela ». Il aura lieu sous format numérique sur la plateforme Zoom et le lien sera communiqué ultérieurement sur les réseaux STK FPMA Toulouse. Cette soirée est ouverte à tout le monde. Ainsi, nous vous attendons une nouvelle fois nombreux pour cette soirée de louange, de partage, d'édification et de prière. Soyez bénis. Sampana fifoazana. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Salamo fa 7:10 ny andininy fahatelo ny 30 a amin'ny anaran'ny Tompo. Ampitoery eo amin'ny teninao ny diako. Amin'izao fiandohan'ny taona vaovao 2024 izao, mba hitoeran'ny diantsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra, dia fifaliana amin'ny fifoazana no mizaran'ny tenin'Andriamanitra voatsarana fafy izay ivelomantsika isan'andro. Mamaky finaritra ary Tompoko. Ny fiadanan'ny Tompo antsika tsirairay avy. Ao an'izao fitaom-pivavahana izao no izarana izany ary iray isa-tokantrano. Trano fiangonana. Ny dingana manaraka dia ny fananganana ireo komision 4 sy ny mpikamana eo aminy. Mitohy ny fanohanana ity projet trano fiangonana ity amin'ny alalan'ny fanomezana na tonom-bola. Ny numéro IBAN sous compte FPMA Toulouse dia hitantsika amin'ny soratra. Manentana antsika koa anohanam-bavaka izany asa goavana izany. Rakitra sy adidy. Manentana antsika hatrany amin'ny fandrotsahana ny rakitra sy adidy amin'ny alalan'ny virement, chèque na carte bancaire eloaso toy ny mahazatra mba marika ny fanoloran-tenantsika ho an'ny Tompo sy ho fanohanana ny asan'ny fiangonana. Ho antsika eto am-piangonana dia mampatsiahy fefa miverina tatazana indray ny rakitra iray ihany no tatazana amin'izany. Alahady ny mpitandrina amin'ny alahady 7 febroary tolakandro amin'ny 2 ora sy sasany ao amin'ny vieux temple azafady ao amin'ny temple du Salin no anokanantsika fotoana hitondranam-bavaka ny mpitandrina sy ny ankonany ary isorantsika an'Andriamanitra no ny fitahiny ka mbola nanan'ny fiangonana ray aman-dreny mpitandrina mitaiza ny fanahintsika. Isy fomba ahafahantsika manome izay foitsika ho fanohanana ny asa fitandremana amin'ny alahady io amin'ny alalan'ny valopin'ny mpitandrina. Ho andreo tsy afaka hanatrika ny fitaom-pivavahana no nisy voafetra, tsy afaka anao izany isaky ny alahady hatramin'ny 20 febroary 2024. Hoy ny tenin'Andriamanitra hitondrana izany fotoana izany. Aoka izay ampianarina ny teny mba hahafohy zava-tsoa ho an'ny mpampianatra. Galatiana 5:9. Katekomena. Misy ny katekomena androany amin'ny 4 amin'ny alalan'ny visioconférence. Étude biblique. Misy étude biblique amin'ny talata 2 febroary 2024 manomboka amin'ny 7 amin'ny alalan'ny visioconférence ihany. Marina fa mbola voafetra avokoa ny isatsika ka mbola amin'ny alalan'ny roy izay lefa amintsika no anaovana ny fisoratana anarana. Misaotra antsika ny anatra amin'ny farany, voninahitra an'Andriamanitra ireriany.
dia mbola fanomera-batsika rehetra minaran'ny tompo misy vaovao voaray izay tsy voatonina teo ka ilana antsiny filazana manjoa Rajonarson Herniaina Sioly dia mampandreny fiangonana namozan'ny rainy Rajonarson Claude Roger rehefa ny vahiny 27 taona teto an-tany tany Madagasikara omaly 3 Janoary 2024. Manarak'izay dia misy fanamafisana kely mikasika ny programantsika amin'ny Alahady araky ny voalaza teo zany dia mikasa ny anao ny anokana ny Alahady mpitandrintsika amin'ny herinan'io. Fantatsika nefa fa ny vaovao omenantsika isan'andro dia miovaova ny gouvernemanta dia manana mety anambara zavatra fa amin'ny faran'ny herinandro ka arakaraky ny zavatra ho lazaina amintsika no ahafahantsika manatanteraka izany fotoana izany na tsy raha sanatria ka misy ny confinement zany tiako lazaina. Fa na izany azy dia manentana antsika rehetra hitondra ambavaka ny fikasan'ny fiangonana rehetra ary mampahery ny tsirairay avy amin'ny anaran'ny tompo. Amen. Fanaontsika ny miaraba ireo vahiny izay sendra mandalo na voatonga zao vao miaraka amin'ny tsika eto ka raha misy aminareo anatin'izany angatana hitsangana tompoka mba arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'ny tompontsika. Tsy misy dia manony fotoana isika tonga amin'ny fotoana izay anolorana ny fanatitra ho an'ny tompo isika. Averina ihany fa na dia nahazatra antsika aza ny manao rakitra indroa na intelo rehefa fandraisana manomboka izao dia indray mandeha ny rakitra ka dia atambantsika ao ilay rakitra voalohany sy faharoa mahazatra antsika tsy hoe ny voalohany ihany kory narotsakitsika ao fa izy rehetra dia tsaroa fa izay manome fifaliana no akasitrahan'Andriamanitra ho an'izay tsy niomana dia marihana fa mbola azontsika tao hatrany ny mandoa ny rakitra amin'ny alalan'ny chèque na amin'ny alalan'ny virement na amin'ny alalan'ny elo aso. Ataontsika ny hira izay voatondro ho amin'izany 900 rehefa vita ny fanatazana ny rakitra dia ajanontsika ny hira. Tompo misaotranao izay noho ny fitahian-tsoa rehetra. Misaotra ny amin'ny famoizan-tenan'i Kristy, fa ny lapasoa nafoiny, ny fiadanana nafoiny, ny ainy nafoiny, ary ny aminy manontolo nafoiny mba ho anay ho fanavotana ary indrindra ny fananganana anay ho mpandovan'ny fiainana mandrakizay. Tompo ankehitriny izay manatona anao, misaotra makasitraka ny amin'ireny,
ary misaotra fa afaka manolotra izay sitraky ny fonay izay no ny fitahianao hoentina mampandroso ny asa eto anivon'ny fiangonana izay niantsonao anay sy nanokananao anay omeo anay mandrakariva ny fanan'ny fanolora-tena feno ary taio izao fanomezana sy izao rakitra izao mba hatanteraka tsara izay nikendrenao azy raha nanetsika ny fonay ary nikendrenao azy raha nanangana ny fiangonana sy mandamina ny fiainana ianao ary ho an'ny tsirairay avy ny fahasoavanao ny mbola hitobaka be deaibe ka hatonga anay hazoto amin'ny fisaorana fa hazoto ihany koa amin'ny fanomezana satria izay manome amin'ny fifaliana no ankasitranao naratsoanao Kristy amen. Petraka isika ry havana. Izao sika dia tonga amin'ny fotoana manokana izay arabantsika sy tondratsika ambavaka ireo zokiolona mangataka ny filohan'ny tafo mba hiakatra ity. Dia mbola manokana izao fotoana izao tsika ry havana hiara-bana manokana ny zokiolona eto amin'ny fiangonana. Ny zokiolona moa dia ireo izay mihoatra ny 70 taona ary nanaiky ampantsorina ny irotsaka ao anatin'izany fikambanana izany. Ka dia misaotra ny tompontsika fa afaka manokana izao fotoana izao hiara-bana an'izy ireo manokana. Amin'izao fiandohana izao dia ho atsototsika tsirairay izy ireo ho tononona ny anarany fa maro amin'izy ireo koa nefa ny tsy afaka tonga eto amin'ity tempolo masina ity no ny antony manokana satria tsy afaka misy ny tsy afaka mihetsika antsony fa ao amin'ny toeram-pitsaboana ao an-tokantrano tsy afaka mivoaka ary koa no ny isa profeta rahateo. Ka dia ho tononona ny anaran'izy ireo ary ho anareo izay eto dia angatahana hitsangana eny am-pitoerana ihany. Ary manarak'izay dia misy fanomezana kely koa atolotra ampitiavana ho anareo izay tonga ary ho alefa postra ho anareo izay tsy tonga anio. Atolotry ny vondronasa sosialy. Ka mangataka azy hiomana amin'izany sahady. Ireto avy ary izy ireo. Pasteur Andriamampianina Désiré sy Andriamampianina Lala vadiny. Ramatoa Rasoanantenana Marcel, Ramatoa Razafitseno Aimé, Ramatoa Rabemananjara Louisette, Andriamatoa Ratsiravelo Samuel, Ramatoa Rabotitina Laurence, étuisé. Ramatoa Randrianjatov Rachel, Ramatoa Rakotnirina Joséphine, Ramatoa Andrianasolo Denise sy Andriamatoa Andrianasolo René vadiny, Ramatoa Rasolo Malala Aimé, Ramatoa Razana Mialsolo Lala, Ramatoa Razafiarsolo Olga Perla, Ramatoa Ratsimia Pierrette, Ramatoa Rakoto Jacqueline, Ramatoa Rakotnirainy Clarisse, Ramatoa Ratsimba Anna, Ramatoa Ramananjo Monique, Ramatoa Siono Myriam, Andriamatoa Rakoto Vaurabe Samuel,
Ramatoa Andriambololona Daniel, Andriamatoa Randriamaefasoa Arlaza, Andriamatoa Rafalimanana Ratiaray, azafady, Ramatoa Rafalimanana Ratiaray, sy Andriamatoa Rafalimanana Julien. Ary farany Andriamatoa Randriamasy Daniel. Dia faly miarabanareo ry havana ny fiangonana, ianareo izay tonga manatrika eto anio, sy indrindra ianareo marobe koa izay any tokantrano. Iray fo aminareo ny tenanay, na dia tsy mifankahita matetika sika indrindra nandritra ny fotoana ny valanaretina nanomboka tamin'ny herintaona ary mbola mitohy amin'izao fotoana izao. Noho ny taona vaovao koa dia faly miarabanareo izay nahatratra izany taona vaovao izany, miarabanareo ampanajana, ray aman-dreny sy ny zoky, azo amorotevana hono kanefa tena mijoro hatrany. Loharano mipirana tokoa ianareo, ka dia faly izahay miaraka amin'ny mpitandrina manolotra izany arahaba izany ho anareo. Manaraka izany dia hiezaka izahay satria manana didy amin'ny mazanaka, amin'ny mazandry, ny fandray aminareo bebe kokoa amin'ity taona ity araka izay azo atao. Azadino fa eo ny mpitandrina afaka mamangy anareo na mifampiresaka amin'ny telefona raha ilaina. Eo koa ny tenanay azonareo antsoina, fa izahay aloha dia hiezaka manokana hifandray aminareo mba hamantatra ny fahasalamanareo sy ny mombamombanareo tompoko. Farany ny zoky indrindra eto amin'ny zoky olona dia eo amin'ny 3 taona izy raha tsy diso a, miara-pazy manokana koa ny tokantrano azy, Ramatoa Rasoana Antenana Marcel. Ary raha sitrapon'Andriamanitra dia misy zoky olona ray koa hatratra 70 taona raha ampitso, dia Ramatoa Razafitseno Aimé. Isorantsika ny tompo izany fahasoavana rehetra arotsany amin'ny mpanompony izany dia ianareo ray aman-dreny tonga eto sy any tokantrano. Dia misaotra indrindra tompoko ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Nampitainy filoha teo ny fiarabana ary manohy ny tenako. Ny anjarako dia mizara ny teny fikasana avy amin'ny tompo, fa indrindra ny fijoroana ho vavolombelona. Davida, ilay anisan'ny mpanoratra ny ataontsika hoe ny ao amin'ny bokin'ny Salamo, dia nilaza ao amin'ny Salamo 7:30. Efa mba tanora ihany aho, ary efa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina na fohy na ny zanany mangataka hanina. Zava-dehibe ny ahatsiarovantsika ny fitondran'Andriamanitra, ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tao aminy ianareo no nateraka hatramin'ny fonikely teo anivon'ny ray aman-dreny, ny abe tamin'ny fahalalana tsara ny soratra masina sy ny fampahalalana ny Jesosy Kristy. Ary mahatratra izao andro ataontsika hoe ny fanterana, izay irina ny atratraranareo ny ela indrindra, dia mahatsiaro zany ny fitahian'Andriamanitra. Fa tsy mbola hitako i Davida ary inoko fa tsy nahita zany koa izay ary tsy nahitako ianareo izay marina ka nafohy ka ny zanany mangataka hanina. Ary zao ny teny fampanantenana, me ny Salamo ihany 7:20, ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Ny marina amin'olona tahaka ny rofie, isandrahaka tahaka ny sederan'ny Libanona izy, efa nambolena tao an-tranon'i Jehova izy ka maniry ao ankianjan'Andriamanitsika. Mbola manorobona ihany izy na dia efa antitra aza, dofodofotra sy maitso izy mba hanambara fa mahitsy Jehova vato lampiko izay tsy misy tsiny. Ho tanterahany tompo aminareo tokoa ane zany, ka na eo aza mifandrosoan'ny taona, dia tahaka ny zavamaniry mbola
manrobony ianareo, mivelatra tsara, dofodofotra sy maitso tsara, ary mbola anambara ny atsara ny fitahian'Andriamanitra ho anareo ka anomezany andro lava ho anareo hitoeran'ny fiadanana. Ko ny fanirinay sy tsodranonay, zanaka, zandry, dia ho tehirizin'Andriamanitra ao anatin'ny hery noho ny fahasoavany eny anareo, ary ho feno ny fiadanana ny tompon'andro rehetra izay omeny sy anampiny ho anareo isan'andro, ka ho fiderana ny anarany ny fahadiovam-ponareo sy ny herim-panahinareo izay tsy lefin'ny taona, ary arotsany isan'andro aminareo ny fitahim-pahasoavany ka hifalianareo ao amin'ny tompo mandrakariva. Dia miraro soa anareo zahay ho tanteraka daolany ny fikasana tsara rehetra, ary indrindra araka ny fitenin'ny malagasy, hifanatitra amin'ny vady amanjanaka manjafy kely, ka dia hiara-mifaly iriary eo anivon'ny taranaka ianareo, eo amin'ny tombonandro izay omeny ny tompo ho anareo. Dia hivavaka isika. Misaotra anao zay ray be fitiavana, ray tsy miova. Zanakao zay ary jerenao amin'ny maso fitiavanao, ka tsinjovinao isan'andro isan'andro. Misaotra anao zay Jesosy Kristy no ny asa-pamonjena no tanterahanao, ary nanirano ny fanahy masina hitantana ny fiainana isan'andro isan'andro. Misaotra ny amin'reto zokinay reto, ny amin'reto ray aman-dreninay reto, no tahinao narovanao, ary nandrotsanao ny fahasoavanao mandrakariva, mahatratra ity taona vaovao ity, ary mbola miara-miriry sy miara-manompo, ary miara-midera sy manome voninahitra anao eo anivon'ny fiangonana. Isaoranay ianao ny lasan'izy ireo, isaoranay ianao ny ankehitrin'izy ireo izay misy ny fanatrianao, ary mbola apetraka fiainao am-pelatananao no avy ny tompo. Ianao ny aloha lalana azy, ianao ny tantana azy, ianao ny aro azy, ianao no ampahery azy, ary ianao no atanteraka azy ireo amin'ny tsara rehetra ho voninahitry ny anaranao tokoa, ka ankalazainao amin'ny fiainany ny voninahitrao lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Dia tanterao amin'izy ireo zay ankasitrahana, zay tsara, zay mendrika, zay mahatehidera, ary indrindra izay mampisaotra. Ary mihoatra noho izany, satria mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra ianao. Eny mihoatra lavitra noho izay naingatahana na eritreretinay araka ny hery izay miasa ato anatinay. Mihoatra noho izany rehetra zany ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny firaisana aminao fanahy masina. Omba azy ireo mandrakarivany hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Dia mahazo mipetraka nareo. Fotoam-pifaliana ny arabantsika ny zokiolona androany, nefa moa araka ny fitentsika malagasy tantely amam-bahona ny fiainana. Nisy kireo avantsika zay namoy zanaka, namoy reny, ary dia maneho ny firaisana amin'izy ireo koa tsika, solidarité, ary mitondra ny fampiononana sy ny fampaherezana ho azy ireo isika amin'ity maraina ity. Mangataka anareo fianakaviana rotonta mba hiakatra ity tompoko azafady. Eny ry mianakavy manoloana anareo ny fiangonana, izay tsy hafa fa raitapo aminareo, anadanareo, rahavavinareo, mahatsiaro ho banga, ary indrindra miombona amin'ny alahelo noho izao fisarana an-tany izao. Na dia eo aza nefa zany alahelo zany manana fanantenana lehibe isika mino, ary indrindra manana mpampionona lehibe
izay mpampionina mandrakizay. Ary indraminay ny teny voasoratry ny apôstôly Paoly ao amin'ny taratasy ho an'ny Tesalonianina izay mivaky toy izao. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika, izay efa tiantsika ka nanome antsika amin'ny fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, no ampionona ny fonareo ane sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Sady vavaka izany, ny fanirintsoa zany, no tsodrano koa zany ilaintsika. Tiantsika ny tompo ary tsy mamelatsika, ny anjarantsika ary zany nampitainay aminareo. Dia niankina aminy, itoky aminy, izy ilay manome fampiononana mandrakizay, ary izy mametraka atsika ao anaty fanantenana izay miorina tsara. Ka izy ene ampionona ny fonareo, ampahery anareo, ary indrindra iaro anareo, azahoanareo mamakivaky indray ny fiainana sisa. Ny avatsika dia navita ny anjara fiazakazahany, isika kosane ary indrindra ianareo manokana dia ho tantan'ny tompo ahatateraka ny fiazakazahana, ary indrindra ho tsenan'ny fahasoavana isanandro. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zay fa afaka mitodika aminao amin'ny vanim-potoana izay mangidy tokoa amin'ny zanak'olombelona dia ny fisarana an-tany. Tompo ny fisina ianao, tompo ny aina ianao, kanefa tompo ny mandrakizay izay fanampanantenainao ary omenao ho an'izay rehetra matoky anao. Misaotra anao zay ny amin'ny azahoanay mampionona mampahery reto fianakaviana ireto, ary mangataka aminao zay ny anatanterahanao zany teninao zany eo aminy, ka ny fampiononana feno ary ny fampaherezana tanteraka omenao azy ireo ane, ka azahoany mijoro tsara ary azahoany mandroso manatanteraka ny fiazakazahany eto amin'ity tany fandalovana ity. Dia mangataka aminao zay tompo ny fahatsiarovana ny mpanomponao zay nantsoina ody any aminao, aokane tsy anampitrotraka ny alahelinay, fa kosa ampiarina anay, ampitraka anay hibanjina anao le tompony finoana sy efa niantso azy reny ho amin'ny mandrakizainao. Dia matoky zay fomenao azy ireo zay sahaza ho azy mihoatra noho izay angatana amin'izany vavaka zany, dia rainay ny voninahitra reo zanaka fanahy masina. Amen. Mitsangana ny fiangonana. Endry izy mianakavy ankoatra zany afatra zany dia maneho eto ny fiaraha-miora aminareo zay, ary indrindra mitondra anareo amin'ny tompo sy mampahery anareo amin'ny alalan'ny fanatrehanay, amin'ny alalan'ny teny zay ifampizarana, ary araka ny fanaontsika malagasy koa dia misy izay voarambony tanana fandraisanay anjara amin'izao eta mavesatra reo zao, ka dia omenanareo zany ary amin'ny rehefa mirava eto moa zany dia apetrakitsika etsy amin'ny anatin'ny urna, fa tsy afaka mifanakaikitsika noho ny mesure sanitaire, ka dia misy arona manokana izay apetraka ery ambaravarany ery ametrahantsika zay fontsika, ampaherezantsika sy anohanantsika ireto avantsika ireto. Dia ny teninay farany aza misosoka alahelo-tsony tompoko, dia ho lasan'izay ny ratsy rehetra. Reto ny tenako misolo tena ny fianakaviana, manolotra ny teny fisaorana ho an'ny fiangonana Ray Manontolo, ho an'ireo izay nitododina tany tokantrano, na ireo izay nitondra mbavaka, hitondra ny fampiononana ho anay amin'ny famoizana ny zanaka. Dia Andriamanitra ny fiadanana ane ameny ny paosin'ireo izay banga, ary koa amparay mandrakariva ny zanak'Andriamanitra, fa tsy nahatsiaro irery tokoa na dia tao ara ny fahoriana mangidy na azo ny fianakaviana. Ka dia misaotra indrindra tompoko lahy sy tompoko vavy, misaotra indrindra tompoko.
Eny my paster, tsy hainay ny tsy volana na ny joro fotsiny manoloana ny firaisan-kinana sy eo amin'ny fiangonana, manoloana ny fahoriana azo amin'ny fianakaviana. Mafy tokoa ny fahoriana, ary efa mila tsy ho zaka, fa olombelona ihany moa. Fa ny fanotroana anareo izay manao fo miara amin'ny tempo miaraka aminay manoloana ny fahoriana dia manamaivana izany tokoa. Koa faly ny fonay, tsy ny maty akory ny mahafaly, fa ny fahatsapanay fa tsy irery izahay mitondra ny fahoriana. Koa dia misaotra indrindra tompo. Mahazo mipetraka isika, mahazo mipetraka nareo tompoko. Mbola hiara-mivavaka isika. Misaotra anao izay tompo no ity fotoana ity, nafanay niaraka taminao teto, ary nafanay niaraka koa. Mametraka feno ny asan'ny teninao, mba hanova sy hanavao ny fiainanay, hampahazava ny dianay miaraka amin'ny Jesosy Kristy, mibanjina ny lanitrao. Ankehitriny ary rehefa nampaherezinao tamin'ny teninao izay dia tianay ny trotro sy nitondra eo aminao ny namanay. Ao ireo namoiavana mangataka aminao ampaherezo amin'ny filazantsara ny fitsanganana amin'ny maty. Apetraka aminao koa ireo marary na ny amin'ny hopitaly na ny tokantrano izany. Atreo aza vela ho irery ary taio ny fitsaboana mba hitondra fahasitranana tanteraka. Mivavaka aminao izay ho andreo sahirana. Ninona antony izany fahasahiranana izany, ninona endriny. Ianao tompo efa nitonona ho mpamonjy anay, meteza amonjy ireny namanay ireny anafaka ny entany. Mivavaka aminao izay ho an'ny asa fitoriana ny filazantsara manerana ny tany. Ambininao ny asanao, ny asan'ny fiangonana, ary indrindra ny herin'ny teninao, mba ahatonga izao tontolo izao hiaona amin'ny Jesosy Kristy ary handray ilay fiainana be dia be izay omeny. Dia taio ny asan'ny fiangonana izay nametrahanao anay dia ny FPMA Toulouse. Ianao no angatahanay hialoha lalana trano ny asa, ary indrindra ampahery ny mpikambana rehetra sy ny tompona andraikitra, ahatonga n'ilay asanao lavorary, ary ahatonga ny fiangonanao hitombo ka ho fanomezam-boninahitra sy fankalazana ny anaranao izany. Misaotra anao izay no ireo izay nandray fahasoavana, tehirizo mandrakarivo amin'ny fifalianao, ary ataovy mahay misaotra, ataovy mahay mizara amin'ny hafa. Apetraka feno am-pelantananao koa izao tontolo izao, indrindra manoloana izao valana retina izao. Tompo meteza ianao hiditra an-tsehatra. Ninona fitaizana tianao ampitaina amin'ny alalan'izao coronavirus izao. Dia tanterao izany, ny angatanay kosa dia ny anafangananao, ny andresena izany valana retina izany, mba hiverena ny fiainanay sy ny fiainan'izao tontolo izao amin'ny laoniny. Dia mivavaka aminao izay tompo, ho an'ity firenena mampiatrano anay ity, mba ampitoerinao eto ny fiadananao, hiadananay araka ny teninao. Dia mivavaka aminao izay ho an'ny Madagasikara tany razanay, taio ny ezaka tsara rehetra, ho fampandrosoana, ho fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny, meo ny mpitondra ny fahatahorana anao, ary meo ny vahoaka ny fifankatiavana sy ny fanohanana hatrany. Ninona tsara, ninona mendrika, ninona tompo matehidera, ninona sahaza ho an'izany tany razanay izany, tanterao araka ny be ny voninahitra ao sy araka ny fombanao mahagaga. Dia tianay ny anakambana ny vavakay, amin'ilay vavaka feno izay nampianarin'ny Kristy anay manao hoe: rainay ô izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay n'izay anna sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mamarana izao fotoana izao isika, ataontsika mpitsanganana ny andininy voalohany amin'ny hira 7:20. Ny andininy voalohany amin'ny 7:20 mialoha ny afatra sy ny tsodrano,
ny andiny ny fahatelo aoriana ny afatra sy ny tsodrano. Iara-mitsangana isika. Zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ekeo amin'ny pahalemem-panahy ny tenin'ambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Ka aoka ho mpakatoy ny teny ianareo, fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Dia raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka. Ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Matoky le ny antso anareo, izy no hatanteraka izany. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manotomtompo. Aoka isika mba tonga avy hatrany dia hivoaka monjy ny varavarana ery zany azahoantsika mandrotsaka ny fanampiana ny fodranomaso ho an'ireo avantsika. Avy eo tsika raha manana asa atao vao miverina ty indray manatanteraka ny asa zay tanterahantsika.